Sœur Monique Soanambinina, faly miarahaba antsika rehetra tafahoana soamantsara indray eto amin'ity vidéo ity. Ifampizara ny tantaran'i Jim, tovolahy iray, niasa tao amin'ny orinasa lehibe lavitra ny toeram-ponenany. Nanana fanajana sy fitiavana lehibe ny sakramenta masina i Jim satria hatry ny fony kely no efa nozarin'ireo ray aman-dreniny ny anana izany fitiavana izany tamin'ny alalan'ny fitondrana azy makany amin'ny paroasy indray mandeha isan-kerinandro ny alakamisy mamonjy ny adoration. Na dia maty aza ireo ray aman-dreniny dia nitohizan'ny Jim izany fitiavana sy fanajana ny sakramenta masina izany, saingy noho izy nipetraka lavitra ny toeram-piasany dia tsy afaka namonjy intsony ilay adoration fa isan'andro kosa alohany mandeha miasa dia mandalo am-piangonana izy miditra mitsoaka ny sakramenta masina dia miteny foy ampitiavana lehibe manao hoe manao ny Jesoa, ary aorianan'izay dia lasa mivoaka ny fiangonana mihazakazaka mamonjy ny toeram-piasany. Tazan'ilay pretra i Jim isan'andro tonga ao am-piangonana mamangy ny sakramenta masina ka gaga ilay pretra satria ora mitovy mandrakariva no ahatongavany vetivety kely fa tsy tapaka mihitsy. Dia liana ihany ny pretra tia fantatra azy saingy maika mandrakariva izy ka tsy nisy fotoana nahafahan'izy mianaka ny resaka. Rehefa tsy tonga tany am-piangonana intsony i Jim namangy an'i Jesoa dia gaga ilay pretra ka nanao fikarohana sy fanadihadiana satria tia fantatra izay niafaran'i Jim. Ka reny fa hoe tratran'ny lozam-pifamoivoizana izy ary any amin'ny hôpitaly. Tany amin'ny hôpitaly tamin'izay dia samy manana mpamangy ny olona, i Jim reny tsy mba nanana mpamangy. Samy manana seza tsirairay ny marary ka ny sezan'ny olona marary hafa rehetra misy mipetraka foana fa ny an'i Jim kosa tsy mba nisy mipetraka. Ny nahagagany tao amin'ny hôpitaly rehetra nefa dia ny hafaliana nananan'i Jim satria na tsy nisy olona namangy mihitsy ary izy dia hita ho mirana mandrakariva, mitsiky mandrakariva, mibalika mandrakariva ny endriny. Dia nanontany azy ary ny tao amin'ny hôpitaly hoe izy tsy misy mpamangy mihitsiny, tsy misy mipetraka mihitsy ny sezany nefa izy faly mandrakariva dia tia hafantatra an'izay tsy ambaratelo izay. Nolavin'i Jim ny filazana fa hoe tsy manana mpamangy izy ka no hazavainy fa isan'andro misy mipetraka io seza io ary manana mpamangy izy ka izay fionany amin'ilay mpamangy azy izay no manome hery sy hafaliana azy hoentiny miatrika ny aretiny. Dia gaga ry zareo hoe iza ilay mpamangy, no hazavainy fa isaky ny maraina tonga mitsidika azy eo i Jesoa, mipetraka eo dia miarahaba azy manao hoe manao ny Jim. Dia rehefa avy miarahaba eo mitsika amin'ny kely dia lasa Jesoa. Foy ilay fionana saingy fionana ampitiavana lehibe ka manome hery lehibe. Amin'ny ora mitovy amin'ilay famangian'i Jim ny Jesoa tao amin'ny tabernakla tany amin'ny fiangonana no hamangian'i Jesoa an'i Jim marary eo am-pandriana. Dia lasa ny pretra namangy azy tany ka nolazain'ny olona vao teny am-bavahady hoe ao izy na dia tsy misy mpamangy ary dia miran-dava ka asa ny hafaliany amin'izao misy mpamangy izao. Dia nolazain'ny pretra tamin'i Jim, no hazavain'i Jim tamin'ny pretra izay efa nohazavainy tamin'ny olona fa tonga mamangy azy foana i Jesoa amin'ilay ora famanginan'i Jesoa tany am-piangonana. Dia niraisin'ny pretra an-tanana ny fikarakarana sy ny fandoavana ny lany manontolo tamin'ny fitsaboanan'i Jim. Dia hoy izy mipretra hoe i Jesoa ilay vanginy ao amin'ny sakramenta masina isan'andro no miantoka ny lany rehetra ary amin'ny anaran'i Jesoa no nahatongavan'ny pretra namangy azy. Dia mirary antsika rehetra hikolokolo an'ilay fitiavana nananantsika taloha, fitiavana ny sakramenta masina ao amin'ny adoration mba hiverina ao amintsika izay fitiavana izay ka hahatonga antsika hamangy an'i Jesoa amin'ny sakramenta masina ao amin'ny tabernakla. Mirary soa antsika rehetra dia bonne fête ny Saint-Sacrement daholo ao.